Kasika nitondra ny fahitany ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka ny Dr Joseph Randriamiarsoa nambarany tao anatin'izany fa sarotra ny sy ny fanantenana amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika eto Madagasikara. Toy izao ny fanadihadiana. Tsy namoaka ny tena zava-misy marina sy ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka malagasy ny fiainana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka omaly araka ny fijery minisitra teo aloha Dr Joseph Randriamiarsoa. Raha ny zava-misy hoy izy, sarotra ny anantenana ny sy ny fivoarana ara-toe-karena sosialy eto amin'ny firenena manoloana ny fiainan'ny teti-bola ampiasain'ny fanjakana malagasy ao anatin'ny volavolan-dalàna fantsina ny teti-bolam-panjakana. Variana be ihany aho nahita ny fanatehan'ny député sy ny gouvernemanta satria raha araky ny resaka ny fanaovana tao dia ohatrany manga ny lanitra nefa raha tena dinihina ny zava-misy dia sahirana ny firenena. Zay ny voalohany. Faharoa, rehefa jerena koa ny perspektiva ny mety ho avy ny firenena dia mahabe ahiahy ihany satria sika zao mahalala amin'izao fotoan'izao fa hidina ny LFR ny teti-bola oentin'ny fanjakana hiatrehana ny fiainam-pirenena. Fa fantatra zany zay. Ka izay fidina ny teti-bola ny fanjakana hoentina hiatrehana firenena zany dia zava-doza misy raha ampitahaina ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Dikan'izay zany dia mbola hiarasiny izao ny hoavin'ity firenena ity satria fantatsika fa ny LFR io no hiatrehana ny fampandehanany raha-panjakana, hiatrehana ny fahasalamam-bahoaka, hiatrehana ny fampianarana, hiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana ary heverina ihany koa mba hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ny LFR no ahafahana micréer mampitombo ny ari-karena foibe misy eto amintsika. Anisan'ny mitetika fagoavana nambaran'ny praministra nandritra ny fiainana tamin'ny solombavambahoaka omaly ny anamboarana miaraka amin'ny Sonoa ny autoroute tao Antananarivo Toamasina, eo ihany koa ny fanomezana fametrahana fandriam-pahalemana miary amin'ny kolikoly ary ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Andrasana araka izany ny fiainatanterahana ireo tetika asa ireo.